5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni fampalalam-baovao. Miantso ny vahoaka malagasy handray anjara feno amin'ny fikarakarana sy ny fanomanana ny fividianana ny ao anivo ny FFKM. Ny FFKM izay miroso amin'ny fiaonambe voalohany ao anatin'ny 3 andro. Nitohatra amin'ny androany ny grevy ho an'ireo mpianatra eny amin'ny polyteknika Vontovorona, manoloana ny fitakiana ny vatsim-pianarana sy ny ekipement ary ny fijeriana vahaolana manoloana ireo olan'ny mpianatra amin'ny andavanandro. Nitaky omby amin'ny mpitandro ny filaminana ankehitriny ireo mpianatra ho fialantsiny tamin'ny famakiana ny franchise universitaire nandritry ny grevy ny herinandro lasa teo. Nisy nanota ny fady ka nahatonga ny famoizana aina malagasy sy maro nandritry ny tolom-panafahana araka nambarana ireo mpandalina ny fomban-drazana sy ny tantara. Madagasikara izay tsy androso raha tsy miverina andoharano raha ny fanehoan-kevitra ireo androany teny amin'ny anjery manontolo. Tokony hiroso amin'ny fijeriana akaiky ireo olona miditra sy mivoaka eo anivon'ny fokontany, ny tompona andraikitry ny fokontany tsirairay eto amintsika ahafahana misoroka ny tsy fandriam-pahalemana hoy ny seho fokontany nanaovana fanadihadiana, ny tsy fandriam-pahalemana izay miha-mirongatra trano manerana ny nosy. Any ivelany, miantso amin'ny fampiatoana ny fikarohana mikasika ireo teknôlôjia ika farany i Elon Musk sy ireo manam-pahaizana maneran-tany amin'izao fotoana. Anton'izany ny loza amin'ny tatao izay ateraky ny teknôlôjia amin'ny olombelona. Ireto matiana ireto izay nanao soniny alarobia lasa teo amin'ny fampitsarana mandritra ny embolana ireo fikarohana mikasika ny teknôlôjia avolenta ary ao avy hatrany ary antsiprindreo. Zoma fatelopolo ny volana martsa taona 2024 ankafaliana indray tomboko lasy tomboko vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'ny ity alina ity aterina ny araba ary manasanao ampitiavana naraka ny fampalalambavao hatramin'ny farany. Vaovao nisongadina avy hatrany dia miantso ny vahoaka malagasy manontolo andray anjara feno amin'ny fikarakarana sy ny fanomanana ny fividianana ny eo anivon'ny FFKM. Ny FFKM izay niroso tamin'ny fiaonambe voalohany ao anatin'ny 3 andro. Kaetan Andriatsilavo. Tanindrazana iombonana i Madagasikara hoy ny eo anivon'ny FFKM ka ny rehetra ny tokony fanometanana ho fitsinjovana ny soa iombonana. Vahoaka iray no iasan'ny fiangonana sy ny fanjakana ka tsy maintsy miara-miasa. Nanambara ihany koa ny FFKM nandritra ny fotoam-bavaka natao teny Ambohipanja omaly fa iroso amin'ny fananganana sy ny famelomana indray ny andrimaso. Etsy andaniny dia irin'ny FFKM amin'ny hetsika izay ataony amin'ny fanomezana ainy zany andrimaso zany ny hananana FFKM mafiorina amin'ny mahasehatra ekumenika azy. Misy sandrahaka manerana Madagasikara ny FFKM mariavana malala. Ilaina ny hampivondronana tsara ny fotony izany fiombon'ny FFKM zany mba ho sehatra afaka mijoro tsara ny aina ny tenin'ny Kristy manao hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Zay tsy mora mandrakariva akory noho ny antony samihafa. Koa ny tanjony zao fiaonana zao amin'ny lafiny ankiray tena marina dia ny hananana FFKM mafiorina sy matanjaka mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehefa vita zany fampionana izany. Fa isakilany koa nefa ny FFKM mariavana malala dia fanasina sy fahazavana araka ny toroteny izay nazava tsara nataony ray aman-dreny teo na mitondrain'ny tompo dia irahana ny FFKM mba ho iraka eo anivon'ny firenena, ho mpaminany eo anivon'ny firenena ka amin'izany dia ho andry sy fiorenan'ny fahamarinana ny FFKM. Isehatra sy anaramaso amin'ny fividianana ihany koa ny andrimaso FFKM. Marina zany ravana malala. Marina zany ary handinika zany ny FFKM amin'ny andrimaso azy, hanaramaso ny fividianana. Saingy zao amin'ny FFKM ny andrimaso dia tsy rafitra mpanaramaso ny fividianana fotsiny fa indrindra koa hanaramaso ny fiainan'ny vahoaka sy ny fiainan'ny firenena. Ka asa miteboka sy voafetra amin'ny fotoana sy ny fividianana ihany ny asan'ny
andromaso mijery momba amin'ny fifidianana fa asa mandavataona kosa ny asa fanaraha-maso ny fiainam-bahoaka ho amin'izay ampandrosoana marina ny firenena. Manana didy teny ny fiangonana mba ho velona eritreritra ny mpiarabelona aminy, ny firenena, ny vahoaka sy ny mpitondra fanjakana. Miantony vahoaka malagasy manontolo araka izany ny eo anivo ny FFKM andray anjara feno amin'ny fikarakarana sy ny fanomanana ny fifidianana. Tsy ny vahoaka ato anatin'ny FFKM ihany, tsy ny vahoaka kristiana ihany, fa amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo mba hanao zava-dehibe ny maha olom-pirenena azy ka hiady fo mihitsy hanao zay ahatonga azy voasolatra narinara-dalàna amin'ny lisam-pifidianana mba handray anjara tsara sy mavitrika ao anatin'izany zotra mpifidianana izay atao zany. Miantso ny vahoaka malagasy manontolo FFKM mba ho olom-pirenena vanona sy tompona andraikitra. Didintsika ny mijoro fa firenentsika ity dia isika no sarotiny amin'ny zotra mpifidianana izay atao. Amariny ny anaranao ny FFKM any amin'ny lisam-pifidianana, misy ratanarana any ianao, ary rehefa tonga amin'ny fifidianana mandraisa anjara ianao, ary rehefa atao zany zavatra zany mirosay ianao handray andraikitra arak'izay manandrify anao mba hatanteraka zany ho amin'izay tena hahasoa ty tanindrazana iombonana ity. Fa ny pompivavahana no nanomboana ny fianamben'ny FFKM izay aritra 3 andro ny dingana voalohany ka andraisan'ireo solontenan'ny FFKM avy amin'ny faritra 530 manerana ny nosy anjara. Ity fianambe voalohany ity izay natao hanomezana fahazavan-tsaina sy fomba fiasa hanatanterahana ny asa eny fotony. Ny volana May ho avy izao ny dingana faharoa amin'ny fianambe izay anaovana fiaonana misokatra ho an'ny rehetra, ary ny volana Aogositra no atao ny fianambe dingana fahatelo. Fandraisana ny anarana eny fotony mahatonga ny doublon no isan'ny olana nasongadan'ireo mpanara-maso ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana teny amin'ny seny androany. Ny 10 ny volana aprily ho avy izao no ivoaka ny lisam-pifidianana Vonjomaika raha ny fanazavana. Ny alarana efsao no mitatry ny antsipriny izay. Ny mahakasika ny doublon no isan'ny nasian'ireo mpanara-maso ny fanavaozana tanteraka lisam-pifidianana resaka sy fanamariana androany. Fanamariana efa tamin'ny 10 taona lasa, izany hoe tamin'ny taona 13 no fanamariana nataon'ireo mpanara-maso ny fizotriny ny fanavaozana tanteraka lisam-pifidianana nandritra ny tatitra nataon'ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie teny amin'ny Seniny atoandro teo. Nanatrika ny tatitra ireo comité ad hoc ary nisy ny sosikevitra fanatsarana naroson'ireo mpanara-maso. Eny aloha zany raha ny lafiny informatika zany resana teo mbola misy ihany ny olana indrindra eo amin'ny lafiny hoe fanaovana saisie, misy fadisoana zany ao anatiny. Nisy recommandation namen'ny zareo teo zao hoe tsara raha ifampiresana hoe rehefa inona no atsotsika hoe doublon dia ho fafana. Zay zany hoe hoentina eo anivon'ny comité ad hoc izy zareo fa mampalahelo kely moa zany efa any ivelan'ireo olo ireo no amin'ny alalan'ny vision no iprésentena an'ilay vokatra eto dia amin'ny fotoana tokony hametrahana fanontaniana efa tsy connecté intsony ilay olona dia somary manahirana marina fa raha mijery ny tatitra eto miresaka tablety ry zareo fa ny tenako manokana nandalo fokotany ny fanerasera tamina mpanisa mpifidy fa zay tandrify alo zany dia tsy nahita tablety nampiasainy zareo fa tsy fantatra hoe nisy vokatra azo tamin'ny tablety ve. Isan'ny teboka notrindrindreo mpanara-maso ny fanavaozana tanteraka lisam-pifidianana izao ny mahakasika ny maha-olona indrindra ireo mpiasa nandray ny anarana eny fotony mba hampirindra tsara ny asan'izy ireo. Namafisin'ny mpapaka tenin'ny seny fa ny 10 ny volana aprily ihany no ivoaka ny lisam-pifidianana Vonjomaika ka afaka manamarina izany ny olona tsirairay avy. Ny 10 ny volana aprily zao zany no tokony ivoaka ny listra Vonjomaika dia amin'io no anasana ny olom-pirenena rehetra, ny firaisamoam-pirenena, ny antoko politika anamarina le lisitra. Inona moa le amarinina? Ray aloha zany amarinina ny hoe iza ny olona ny soratra anarana ka tafiditra sasana atriny nisy latsaka, iza ny olona ny soratra anarana tafiditra ihany kanefa nisy fahadisoana, iza ny olona ny soratra anarana tamin'ny fotoanandro nefa tateoriana tsikatra fa maty le olona dia tokony sotominao. Zany rehetrarehetra zany zany isan'ny anatanana ny rehetra amin'ny fanaraha-maso azy ary ny fitarainana rehetra zay manodidina ny mety ho tsy fahalavana na anomalio ny fitenenana
dia ao anatin'izay fanarahamaso zay no ahafahana mampivaingana azy zany. Retsehivina ny faraka amin'ny 30 Mey ho avy izao no hifarana tanteraka ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Tanjona napetraky ny seny amin'izany ny hampiakatra ho 13.5 tapitrisa ny isan'ireo mpifidy ao anatin'ny lisam-pifidianana raha toa ka mbola manodidina ny 10 tapitrisa izany amin'izao fotoana. Lafim-baovao hafa dia nitota amin'ity androany ity ny grevy ho an'ireo mpianatra eny amin'ny polyteknika Vontovorona manoloana ny fitakiana ny vatsim-pianarana sy ny ekipement ary ny fijeriana vahaolana manoloana ireo olan'ny mpianatra amin'ny andavanandro. Nitaky omby amin'ny mpitandro ny filaminana ankehitriny ireo mpianatra ho fialan-tsiny tamin'ny famakiana ny franchise universitaire nandritry ny grevy ny herinandro lasa teo. Teny atoerany Abraham Randriamanana. Ankirana nataterahan'ny mpianatra polyteknika Vontovorona ny grevy teo amin'ny vavahadin'izy ireo androany. Iray tamin'ireo fangatana natao tamin'ny tompon'andraikitra no nivaly hatreto raha nambaran'izy ireo. Manamafy ny fitakiana ny vatsim-pianarana 5 volana sy ny ekipement ary ny famahana ny olana mianjady amin'izy ireo araka izany ireo mpianatra. Disjoncteur ihany zao no azonay amin'izao dia nilesaka bourse mbola tsisy tatitra azonay hatreto hoe amin'ny vina marina le izy nivoaka. Lista zany efa niteniny avy ao amin'ny université hoe efa any amin'ny ministera. Dia nefa ny ao amin'ny ministera hatramin'izao mbola tsy mamoaka calendrier foana nefa izahay efa miandry efa amin'ity herinandro ity ny farany resahan'ny ministera taminay nefa efa laka misy androany zoma rapitso dia mbola tsisy lista hivoaka ihany hatramin'izao. Fara fahatarana amin'ny herinandro ambony io zany tokony hivoaka ny bourse. Ny fitakinana tonga ny fitakina lamindamina tamin'ity androany ity moa zany dia nangataka ireo mponina, nangataka zany ireo mponina satria ho avy ny fety dia mba hitady vola kely zany zareo hanaovana an'ilay fety. Dia izay no nahatonga an'ilay fitakiana fa niafy tsy maty. Ny lafin'ny fianarana aloha zany mandeha foana ny fianaranay hatreto, mandeha ny fianarana. Misy ny manao cours en ligne sy ohatrohatr'izay dia mandeha milamina. Itsy ankilany nandiso ny filazanany amin'ny fandrobana mpivarotra sosisy ireo mpianatra nandritra ny grevy ny herinandro lasa teo. Izy ireo izay manameloka ny fanitsahan'ny mpitandro ny filaminana ny franchise universitaire. Le franchise universitaire zany efa nambaranay foana hoe tsy ekenay mpianatra ny franchise université na vakina tsisy dikany satria nanao fandikan-dalàna ny mpitandro filaminana tamin'ireny namaky ny franchise universitaire anay tampotampoka teo. Ny mpianatra nefa tsisy mivoaka tany ivelany fa tao anatin'ny campus daholo dia mbola niditra ihany zareo nisambotra ny mpianatra tao anatin'ny campus. Noho izany dia mitaky izahay ny mba hanomezan'ireo mpitandro filaminana sy ireo manam-pahefana karazana hoe fifonana ety aminay mpianatra ka noho izany dia mitako omby izahay ho anay mpianatra mba hifalianay. Mpivarotra sosisy tena mpivarotra sosisy ilay mpivarotra sosisy fa olona hafa no naratra. Dia nefa ilay izy nisy vaovao nahelin'ny Facebook vaovao tsy marina moa ilay izy confirmenay mpianatra eto hoe tsy marina misy sosisy voaroba zany tety. Nilamina tamin'ny ankapobeny ny fitokonana nataon'ireo mpianatra teny Vontovorona androany. Tazana manodidina ny tanàna ny Vontovorona ireo mpitandro ny filaminana nandritra izany. Ny fanasarotana sy ny faminganana ireo mpandrara madinika amin'ny fanondranana ny vokatra Arianakibon'ny tany amin'izao fotoana raha ny tatra nataony teo anivony Saint-Promin-Mad na ny syndicat des professionnels des mines de Madagascar na teo aza ny fampitsarana ny droit de sortie takina ny carnet ATA indray izy ireo ity farany izay tsy ahafahana mivarotra ny vokatra ankalalahana raha ny tatra trany Ivrichard. Very fanamanoloana ny fomba tian'ny fanjakana andrindrana ny fanondranana ny vokatra Arianakibon'ny tany amin'izao fotoana ny Saint-Promin-Mad.
na ny syndicat des professionnels des mines de Madagascar androany. Ankoatran'ny droit de sortie izay mbola maro ny teboka mampametra-panontaniana anatiny, na eo aza ny fampitsarana azy nandritra amin'ny fotoana voafetra. Takina ny carnet ATA indray ny mpandraharaha amin'izao fotoana izao. Raha ny kasika ny LGM dia les contrats les sociétés any ivelany no tadiaviny douanière. Ny petite mine tsy manana an'izay zavatra zay satria ma petite mine zay zany bon de commande ny base ny anay petite mine no afahanay mifournissé an'le société zay mitady entana avy aty aminay. Amin'ny alalan'io note io no nasina alinéa D ngambaniny raha ny petite mine dia tsy maintsy manana ny carnet ATA. Ny petite mine nefa ohatra anay zany syndicat des opérateurs miniers dia mpandraharaha misehatra amin'ny vato rehetrarehetra no ao ka ny mpanondrana indray ve aondrana le izy dia averina eto indray ny vokatra nefa avadika vola le izy mba ahafahana manatsara ny andaim-biain'ny mpiainan'ny tsirairay anatsarana ny orinasa fa indrindra moa ny vahoaka izay fotony mivelona amin'izy io. Hosaritina aiza marina ny sehatra raha ny fanontanian'ny filohan'ny Saint-Promine Mad androany. Ny tompona ndraiky mpanjakana izay nantsony handray ny toeran'ireo mpandraharaha anatin'ny sehatry ny harena kibon-tany. Ahafantarana izy ireo ny hoe hatraiza ny fanaintainana sy ny marary ny sehatra amin'izao fotoana izao. Eo mihitsy ny mako zany no mahatonga anay mpitarika mamoaka feo sy teny amin'ny manantraina rehetrarehetra izay manana fahefana feno. Raha zao mahazo anay zao ngambany raha mba natao ny fanakaloza toerana fantatrareo ny zavatra mandroa anay crise hatramin'ny Covid-19 hatramin'izao ve zahay dia mbola tratran'izao fatotra mahazo anay amin'ny ATA zay produit tsy azo amidy fa hoentina miverina eto Madagasikara zany dia mangataka aminareo zahay mba tokony hovahanareo tanteraka le izy. Le izy ange zavatra exportation temporaire ka temporaire koa manino raha atao temporaire ny expédition dia mba ahafahan'olona mivelona koa zany mandrapitaperana ity taona ity dia mba avao amin'ny alalan'ny fo madio. Nadikan'ireo mpisehatra ho fanabadona sy famingam-pinganana ny fandraharana harena kibon-tany araka izany ny fepetra ny raisy ny fanjakana hatreto. Tsy tantaratra ny fahavononana hijery ny olana fototra marary ny siam-piariana. Permis minier, code minier, isan'ny teboka nanaova mpisehatra antsoantso efa ntaonany maro, saingy tsy misy valiny hatreto, ary tsy dia hita na dia ny fahavononana sy ny fiomanana fotsiny ihany azy ao anatin'izay. Karapanondro maherin'ny arivo no nangoniny solombavam-bahoaka ny Mahajanga raha tanirina lalao tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity. Ireo hiditra ho mpikambana TGV no tompon-dra nambarany. Ny karapanondro izay isan'ny taratasy saropoady ary ahavitana zavatra maro indrindra amin'izao taom-pifidianana izao ny mpanara-baovao ka tokony homalina ny rehetra. Onona saina. Nangoniny solombavam-bahoaka ny Mahajanga voalohany raha antanirina lalao fantatry ny maro amin'ny hoe député Nina ireo karapanondro izay mahery ny arivo raha ny isany tao andrenivohitry ny faritra Boeny karatra izay nambara fa nireo olom-pirenena maniry ny hiditra ao anatiny antoko TGV. Ataoko angamba tsy fahotana satria izay hiditra mpikambana dia mitondra karapanondro ary natonga ireny karapanondro be dia be reny dia izao raha ny tena izy tokony ilahatra reny olona reny maro loatra le karatra dia le olona mihitsy ny teny madame député raiso reto karatra anay reto tamin'iny karatra rehetrarehetra iny tamin'iny andro niny zatary iny dia mandeha 1000 mahery ny mpanohitra zany malaky terakovotra ary malaky latsaka zavatra tsy filatsaka ao anaty pataloha. Taratasy isan'ny saropady amin'ny maha-olom-pirenena ny karapanondro manana ny lanjany ary mampametra-panontaniana ny hoe tsy fantatry ny solombavam-bahoaka ve izany sa inona no antony anaovana ny karapanondro tahaka izao. Eo ihany koa ny hoe fifandrifiana fotsiny ihany amin'izao andro vitsy sy katonana vonjimaika ny fanoratana anarana ao anatin'ny lesitry mifidy izao ve ny fanangonana karapanondro nataon'ny solombavam-bahoaka TGV izao. Ny osika sy alabato mandritra ny fifidianana izay miseho amin'ny endriny maro samihafa araka ny fanehoan-kevitra ireo firaisamonim-pirenena ka mahatonga ny mpanara-baovao mametra-panontaniana sy miahiahy mitranga ny zavatra tahaka izao amin'ity taom-pifidianana ity. Ametraka paika dia ampianana ny olany fananantany eto Madagasikara ny sifana ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany. Isan'izany tetika asa jeritany izay natao akana sy anovozana ny olany mponina eny ifotony mahakasika ny fananantany. Fanadiadiana.
ho fametrana fitantanana mangarahara sy ho famahana ny olana isan-karazany eo amin'ny sehatry ny fananany tany apetraka ny tetika sajery-tany iarahana amin'ny sifa na ny sehatra iombonana ho an'ny fananany tany rafitra napetraka akana sy hanovozana ny olan'ny olona eny fotony mahakasika ny fanana-tany. Dia iny olana iny entiny eo anaty an'ilay sehatra ataontsika hoe fifampiresahana na dialogue plateforme anankiray izay mifanjakana no tokony hitantanana io dia ao daholo ny olona rehetrarehetra no mifampiresaka dia ao no anaovana sosikevitra angalany ny fanjakana fanapaha-kevitra na angalany ny mpanao lalàna fanavozana ny lalàna raha ilaina fanavozana ny lalàna dia isiny ny fiarahamonina vaovao anjakan'ny filaminana fa tsy ady tany foana ny ady tany eto Madagasikara tena ady ny mpianakafo tsika samytsika ihany miady eto inona zany ny vahaolana tokony atao zany raha tsy mifampiresaka isika tsy voavaly izy. Itasy sy analamanga ary alaotra mangoro no iangana amin'ny fakana antotan-kevitra amin'ity jery-tany ity. Nosafidiana ireo faritra ireo no izy andrenesana fitarainana maro mikasika ny fananan-tany. Eo ihany koa ny fisian'ireo tanin'ny colon nolazaina fa any fanjakana ny tany tamin'ny andron'ny mpanjanantany ahafahana mifehy azy. Tsy naseho tamin'izany fotoana nefa ny ampiasaina ireo tany ireo isorohana ny fikomian'ny mponina. Dia ho anay zany tsy ny fandrindra ireo noho ny rehefa nahazo fahaleovan-tena tsika. Ny fandrindrana ny fampiasana ny tany sy ny fomba fahazahoana tany sy ny fiarovana ny zo amin'ny fanana-tany. Tsy ny tany tsy ampy raha na zava-misy ny contexte misy amin'izao fotoana satria ny antotanisa menina efa ao dia manome 20 ka hatramin'ny 10 tapitrisa hektara eo zany no tany azo mbolena kanefa 300 amin'ireo fotsiny no voavoly. Inona ny antony? Ny tany rehefa tsy équipé zay mahatonga ny anaran'ny ministère ny aménagement du territoire de l'équipement rehefa tsisy lalana rehefa tsisy tohadrano rehefa tsisy lavoara publique rehefa reny zany tsy vitany tsirairay ny manao an'ireny fa anjaran'ny collectivité territoriale décentralisée na anjaran'ny État mba ahafahan'le olona mandeha makany amin'le tany vaovao io ahafahany fa lasa mivangongo amin'ny tany iray aman-dreny izy dia lasa betsaka le ady tany ary le ady any an-kibonany ady mpianakafo satria tany iray aman-dreny ny fandroten'le taranaka amin'ny fandinga dia mivangongo amin'ny toerana anankiray dia normal raha misy ady ao anatin'le izany. Anjaran'ny fanjakana araka izany no mandamina sy mandrindra ny fananan-tany. Ny fizarana ny tany ho an'ny filan'ny malagasy, ny fametrahana barrage ka isy tany vaovao afaka amokarana sy ivelomana, ny fanamboarana ny lalana, fananganana sekoly sy toeram-pitsaboana, fisitrahana rano fisotro madio sy ny maro hafa. Ireo rehetra ireo no isan'ny fepetra takiana ahafahan'ny mponina miaina sy mivelona amin'ny 700 ny tany izay tsy misy mipetraka eto Madagasikara ankehitriny. Ny fanajariana sy ny fametrahana toerana azo trandrahana vaovao no ampiena ny fifandirana sy ny ady tany eto amintsika. Ny tanterana androany tsy ahivina, ny fifanakaloza-kevitra teo amin'ny SIF, ny solitenan'ny ministera voakasika ary ireo mpikaroka sy mpisehatra amin'ny fananantany ahafahana mametraka ilay jery-tany. Nisy nanota ny fadika nahatonga ny famoizana aina malagasy sy maro nandritra ny tolom-panafahana araka ny nambara ny mpandalina ny fomban-drazana sy ny tantara i Madagasikara izay tsy androso raha tsy miverina andoharano raha ny faneho-kevitra izy ireo androany teny amin'ny anjerimanontolo. Nampiasa karazana ody maro ny malagasy nandritra ny ady ny fandrinana tamin'ireo vahiny mpanjanantany ka nitakina ny fahafahana hoy ireo manam-pahaizana mpandalina ny fomban-drazana sy ny tantara sy ny asa araka ny tokony ho izy anefa izany tamin'io vanim-potoana io noho ny fisian'ireo nanota fady. Ny anjan'ny ody sy ny fanafody teo amin'ny ady fahaleovan-tena anisan'ny nandrisika ny malagasy izay nipony tamin'izany fotoana izany fampiasana an'io izany hoe tsy manan-javatra hiateherana izy ahafahany miatrika ny hery ivelany izay mifanandrina sy mifanohatra amin'ny tenany. Efa nisy hotafady tao ka rehefa very ny asina dia tsy nandraitra. Iny raha nalala iny ny von'olona sy ny vonomoka nahazo tamin'izany fotoana. Tsy nisy naratsy ny fampiasana ody hoy ny mpahay tantara, Professeur Ravelmanana Jacqueline, ary nampiasa izany ireo ray aman-dreny nipoirana, saingy noharatsiana araka ny vanim-potoana. Ny sampy dia fitambarana ody be dia be, dia eo amin'ny ody eo misy ody manana spécialité ny ambiny tsirairay ny ody, dia rehefa farany ny sampy lasa sampy tsara fa tsy sampy ratsy. Na Révérend Père Calère zay père jésuite manoratra an'izany ao amin'ny tantarany andreny. Dia jereo andrenam-ponimerina il n'a pas fait science politique kanefa ny institutionnalisé ny ody institution militaire. Vao tonga mihitsy ny fivavahana kristianina
dia zay zavatra rehetra mikasika ny malagasy amin'ny malagasy ohatrany ratsy. Dia rehefa avy eo iny mbola nitsindriny ny fanjanahantany. Dia izao tsika vao miezaka hoe inona ny tena mahagasy ny malagasy. Dia ny anankiray amin'ireny ny ody malagasy. Tsara politika sy ara-toekarena ihany. Ilaina ihany koa ny fahaleovan-tena eo amin'ny kolontsaina raha tiana ny androsoan'ny firenena. Sy nafahana manitsy ny zavatra diso, ohatrany hoe ny ody, ny sampy, araka ny fanazavandreo nanao famelabelarana, dia zavatra tsara ho an'ny firenena, ho antsika gasy, fa fanahinina, nolotoina sy nosombaina veriasina ny firenena. Ny zavatra toy izao zany dia fa ataoko hoe dingana lehibe indrindrindrindra moa maro ny tanora izay tsy mahafantatra amin'ny resaka hoe famerenana ny asina sy ny famerenana ny tena mahagasy antsika, satria tena tsy vitany hoe kolotsaina fotsiny ilay izy fa tena resaka maha-olona ary resaka ara-panahy, dia mampirisika ny tanora mihitsy andalina sy verina andoharano. Raha ny hevitro manokana ozy ianao tsy ho avitry ty firenena ity raha tsy miverina andoharano tsika. Notanterahana androany tena amin'ny anjery manontolo akatso ny fivoriana notarin'ireo mpandalina ny maha-olona, ny fomban-drazana sy ny tantara sy ireo mpianatra eny anivony ambaratonga ambony, izay niresana momba ny ody gasy sy ny toerany zany nandritra ny tolona ho an'ny fahaleovan-tena. Ny votra teto fa ilaina ny mamerina ny maha-izy azy ny fomban-drazana sy ny asina malagasy amin'izao vanim-potoana izao. Saingy petrakolana lehibe manoloana izany ny fahavononany tsirairay manoloana ny fipisesika ireo kolontsaina avy any ivelany ampidirina eto amintsika. Atraiza fifoaza masom-panahy, atraiza maizy anao, efa najoro ny ahy, akasitrako ny ahy, satria tany mananjina, efa tany mananjara. Diny ihany koa no antsika misainty vetivety ao anatin'ny doka fohy ao aorian'izay, miverina eto ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Finday kado smartphone vaovao be S Prime. Finday raitra ifandraisanao maharitra amin'ireo akaiky anao amin'ny vidiny 399 000 ariary. Misy fihenam-bidy koa amin'ny finday iFil Prime, FM Prime sy ny Mifi 4G. Tonga vahaingana eny amin'ny Telma Shop anjifan'ilay ho anao. Telma, safidiky numéro 1 malagasy. Mba tantarao le biscuit Gouty. Nisy rivotra fofofo be io teny tsara, feno varim-bazaha, nanebina daholo voanina voaloboka sy voanjo ary mifangaro. Ka nanomeny biscuit complet Gouty, mampavitrika antsika isan'andro. Biscuit complet Gouty vita avy amin'ny lafarina feno otrikaina ho an'ireo te ho salama sy atanjaka be. Gouty, mamy eriny anio. Vous étiez très nombreux la première fois et cette fois, on vous offre encore plus. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Je dis bien 20%. Offre valable uniquement du 15 mars au 15 avril. Alors, n'attendez plus. Rendez-vous dans nos showrooms Batimax, Anjar et Tsarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix.
Ho fanatanterahana ny velorano fahavalon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena eo ambany fitarihan'Andriamatoa André Azaraisamp dia mikarakara cérémonie officielle de remise d'attestation ho an'ireo tanora niofana life skills fanohitra module 1 culture de vision. Nizma araka amin'ny 3 mars ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Maraina manomboka amin'ny 7 ora fampiratiana sy trano efa samihafa. Amin'ny 2 ora fanolorana attestation ho an'ireo tanora 9,000 ho faranana miaraka amin'ny Tana Gospel Choir ny fotoana. Izao natrany tsy misaraka aminay mamerina ny araba tonga so indray atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Hiavaka ny fankalazana ny fetin'ny Paska izay atao any amin'ny espace Mahatamana ao Antsirabe amin'ny ity taona 2024 ity. Etsika maro no noman'ny tompon'andraikitra ilay toerana fandraisam-bahiny vaovao ho fanomezana fafampo sy fialamboly ho an'ireo fianakaviana amin'ny fankalazana ny fetin'ny Paska. Ity trano fandraisam-bahiny ity izay miala kely ny tanàna Antsirabe no misy azy ary marobe ireo etsika ho hita any an-toerana manomboka ny fahaenina ny volana aprily ho avy izao. Andrinirina Andriamiarisoa, Kolo Antsirabe. Anisan'ireo toerana fandraisam-bahiny sy toerana azo hitsangatsanganana tsara na ihany koa ialana voly miaraka amin'ireo fianakavianany eto amin'ny espace Mahatamana eto Antsirabe. Miavaka ity toerana ity raha oharina amin'ireo toerana fandraisam-bahiny hafa satria noho ny fananany velara tamy manodidina ny 420 hektara izay somary miala kely ny tanàna Antsirabe ary ao anatin'ny fahanginana sy ny filaminana tanteraka ireo vahiny izay tonga mitsidika eto. Hita eto avokoa ireo fialamboly rehetra na ho an'ireo ankizy na ho an'ny olon-dehibe. Misy ny efitrano fatoriana afaka mandray olona hatrany amin'ny 3 isa-mahery. Eo ihany koa ny resaka sakafo sy ny dobo filomanosana izay tena mampiavaka ity toerana ity. Misy ny grande salle fandraisana resaka événement rehetrarehetra toy ny mariage sy ny sisa. Misy koa ny toerana malalaka fandraisana plein air koa arakarak'izay ilain'ny olona moa zany. Manana parc enfant isan-karazany tsika lalovan'ny ankizy dia misy koa ny lalovan'ny olona lehibe toy ny fanaovana pétanque, terrain de basket, terrain de foot, ny piscine ngeza dia ngeza. Zay moa dia mandray olona mivoy isan'andro zay manomboka amin'ny 7 ora maraina. Ny mampiavaka anay zao amin'ny toerana fialamboly hafa, alezy tsara ny olona satria ny environnement tsara, ny rivotra madio, toerana madio sady malalaka tsara mba miala kely na Antsirabe ihany koa. Ny piscine lehibe sady madio manara-penitra tsara. Misy ny rehetrarehetra tsika tompoko dia ny sakafo moa raha samy madamo fara zany efa be mpafantatra ihany dia misy ihany koa ny dobo moa lehibe dia lehibe ho antsika izay te hanjony zany dia mila mitondra fitana. Manana chambre tsika mazaka olona hatrany amin'ny 30 dia manana dortoir ihany koa tsika raha sendra misy ny ohatra hoe vacances familiales, ny voyage d'études, séminaire isan-karazany ireny dia malalaka ihany koa. Amin'izao akatoko ny fetin'ny Paska izao dia marobe ireo hetsika izay ho hita ety toerana manomboka ny fahaenina ny volana aprily 2024 avy izao ary mandritra ny fankalazana ny fetin'ny Paska. Dia manomboka ny alakamisy alohan'ny Pâques tsika le 6 jusqu'à Pâques misy ny cabaret eto dia misoa eto daholo ny kilalao rehetrarehetra arak'izay voalaza teo amin'ny fidirana 500 ariary fotsiny. Dia ny lundi de Pâques misy ny hira gasy malaza miaraka amin'ny cabaret ihany koa amin'ny fidirana 2 ariary ny olona lehibe, 2 ariary ny ankizy. Ny hira gasy namena toerana mitokana ary akaiky ny kesika ary. Fa ny cabaret natao eto amin'ny devant ny restaurant zany dia misy ny stand maro izay ho hitantsika mitovitovy an'ireny hitantsika any amin'ny gara reny ihany. Dia tsara kokoa tsika raha tsy mitondra zava-pisotro hatrany fa ny prix atao anatin'ny espace dia prix mitovy amin'ny any Antsirabe ihany. Dia manasa antsika rehetrarehetra ho tonga etỳ Mahatamana fa tsy haneniny ianao fa ho afa-po tsara, ny rivotra madio, piscine malalaka, lalonana mahafinaritra be. Tonga afa maro daholo. Arak'izao hitantsika amin'ny sary eto izao dia lamina no sady mahafinaritra ny fandraisana eto amin'ny espace Mahatamana eto Antsirabe. Andrasana arak'izany ireo mpitsidika avy eto toerana sy avy any amin'ny faritra hafa eto Madagasikara mandritra ny fankalazana ny fetin'ny Paska. Fitsarana ambaratonga voalohany maro no tsy mbola manana mpisolo vava miasa eo aminy raha nitatry ny holavitry ny mpisolo vava androany. Anton'izany tsy fahampiany ireo mpisolo vava sy ny fifangongona eto Andrenivohitra. Ny mpisolo vava nefa tsy afaka tendrena hiasa amin'ny toerana iray noho isehatra sy malalaka raha ny fanazavana hatrany.
tsy ampy ny fisitranypirenena no ny avy tsy ny mpisolo vava eto amintsika sy ny fivangongon'izy ireo eto andrenivohitra hoy ny holavitry ny mpisolo vava androany. Misy fitsarana tsy mbola ahitana mpisolo vava mihitsy azy eto Madagasikara raha ny fanazavana. Tsy manana fahefana anendry ireo mpisolo vava hiasa amina toerana na faritra iray anefa ny holavitry ny mpisolo vava. Raha ny raisitsika ny Madagasikara ray manontolo mbola tsy mahasahana ny isan'ny mponina ny isan'ny mpisolo vava kanefa ny mpisolo vava mivangongo daholo eto Antananarivo eninjato mahery fa raha ny any amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara mbola maro be ny fitsarana tsy ampy ny mpisolo vava ary misy ara no mbola tsy misy mpisolo vava mihitsy miasa amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany sasatsasany. Araka ny teny frantsay hoe profession libérale, asa tsy miankina izy io, izany hoe manana ny fahaleovantenany ny mpisolo vava tsirairay avy dia tsy afaka izy terena hoe atao affectation, tsy misy affectation ny atao amin'ny asan'ny mpisolo vava fa amin'izay toerana itiavany hiasa ihany no ahafahany miasa ary tsy afaka manery anazy amin'izay mihitsy ny atao amin'ny holavitry ny mpisolo vava. Tahaka ny kamaroan'ny firenena andalam-pandrosoana rehetra fa indrindra ny firenena afrikanina tsy misy iray apahatelo ny mponina akory ny isan'ny mpisolo vava eto Madagasikara. Misy mahasamy hafa azy moa ny hoe tanàna firenena efa mandroso sy ny firenena mbola andalam-pandrosoana. Ny amin'izareo tandrefana efa maro be ny azo mpisolo vava. Ny aty amintsika andalam-pandrosoana ny ao Afrika no mitovitovy amintsika dia mbola vitsy dia vitsy ny mpisolo vava ho an'ny mponina. Fa raha ny eto Madagasikara zao tsika raha hoe raisitsika eo amin'ny 30 tapitrisa eo tsika nalatsaka kely dia eo amin'ny 50 eo zany no isan'ny mpisolo vava eto Madagasikara ary mitovy tena mitovy roa fotsiny tsy itovizany ny isan'ny lasin'ny vavy zany mifandanja raha ny isan'ny mpisolo vava eto Madagasikara manatombo roa fotsiny ny lahy amin'ny vehivavy mpisolo vava. Mpisolo vava vaovao miisa 430 no nanao fianianana androany tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy. Ny roa amin'izy ireo no andray ny asany amin'ny maha mpisolo vava azy avy hatrany raha toa ka mbola hianatra raha any amina kabine samihafa manerana ny Nosy ny 430 ambiny. Misy amin'ireo solombavambahoaka no tsy manaraka ny etika ao anivon'ny parlemanta amin'izao vanim-potoana akaiky ny fifidianana izao raha ny lahatsoratra ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo ny tsy fanajana ny fitsipika eo anivon'ny anteny izay mety afara amin'ny fanesorana ny solombavambahoaka hoy ny gazety Matin Hebdo. Éthique et élection, certains députés s'exposent à la déchéance. Une lohaten-dehibe entin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo ho an'ny mpamaky azy ho an'ny datin'ny 30 martsa hatramin'ny 5 aprily. Hita ao amin'ny gazety Larina faharoa amin'ny 700 pejy faha-4 sy faha-5. Asongadin'ny Matin Hebdo anatin'ny lahatsoratra ny mikasika ny toetra iray ny anivon'ny antenimieram-pirenena. Misy amin'ireo solombavambahoaka no tsy manaraka ny etika amin'ny maha solombavambahoaka azy. Lany tamin'ny antokon'ny fitondrana ankehitriny raha ny fanazavana, indrindra amin'izao vanim-potoam-pifidianana izao. Iray amin'izany ny solombavambahoaka sy teny Randriana Soloniaiko izay voafito tao amin'ny toliara voalohany tamin'ny alalan'ny antoko IRD ny lahatsoratra trany. Manaporofo izany ny fihetsika ity solombavambahoaka ity izay mbola tsy nanambarany maha-kandida azy amin'ny fifidianana ho avy hatreto, izay mandoto amin'ny alalan'ny kabary izay ataony ny fitondrana ankehitriny. Misy ny fitsipika amin'ny fehiny antoko izay mifanohitra amin'ny fitondran-tena sehon'ity solombavambahoaka ity raha ny fanazavana. Ilaina manoloan'izany ny fampiarana ny andininy faharoa amin'ny fitopolo anatin'ny lalam-panorenana izay manala ny solombavambahoaka amin'ny toerany. Andrasana ankilany ny fametra-pialan'ireo solombavambahoaka IRD izay manohana ny sy teny Randriana Soloniaiko raha ny lahatsoratra Madagasikara Matin Hebdo hatrany. Ankoatra izay, hita amin'ny gazety Madagasikara Matin Hebdo ihany koa ny ampahan-dahatsoratra mikasika ny fandaharana laliny vokarin'ny sampana fampahalalam-baovao ny Kolotevia FM. Fanolanana nirongatra nanomboka tamin'ny taona 2014, io no arahinao anatin'ny fandaharana ny alahady ho avy izao. Fananatanteraka masitsivana ho an'ireo reni-tokantena ny tetika sasandratra izay niarana tamin'ny kaomina Antananarivo renivohitra androany maraina. Natao ihany koa ity hetsika ity mba ho fanampiana ireo reny sahirana. Richela Rabarivelo. Reni-tokantena manodidina ny 5 ka hatramin'ny 20 taona ny ala fianarana no raisin'ny tetika sasandratra an-tanana mba hanana ny ho avy mamiratra ka leo tena tanteraka amin'ny sehatry ny asa. Reny manodidina ny 700 avy ao amin'ny boriboritany voalohany fa 3 sy faha-4 misy eto Antananarivo no notsongaina tamin'ny tetika asa ity.
tanjona amin'ity hetsika ity ny ananan'ny reny tokantena tsirairay avy ny traikefa amin'ny asasahany ao anatin'ny orinasa. Ny tanjona fahatelo amin'ny tetikasa tokoa dia hoe ny commune urbaine Antananarivo no manohy ny tetikasa dia mandritra n'izao fanatanterahana ny tetikasa zao zany no fametrahanay sy fanaovana tantsorika ny commune urbaine Antananarivo amin'ny fandraisana tanteraka an-tanana andreo reny tokantena ireo ary azo antoka zany fa na tapitrary ny tetikasa dia hitohy foana zany ny fandraisana andreo maire célibataire ireo. Hialana amin'ny fanilitiliana ataon'ny fiarahamonina ny tanjona. Zavatra nianaranay tany tamin'izany momba ny life skills dia avy eo nandeha teny projet hoe misy asany dia nahita asa ry zareo dia niasa tamin'izay hoe manao rofia dia za moa tsy mifidy satria tsisy asa dia zarara ny misy an'io dia nanao formation du jour fotsiny izay nanao formation. Araka izany misy ny fiofanana atao mandritra ny embolana izay iarahana amin'ny tompon'andraikitra sy ireo reny tokantena izay mitaky ny fotoana sy fandavatena. Ny andro ny 17 sy ny 13 martsa ity no anatotosana ny journée de métier izay karikare ny faculté d'Aix Fianarantsoa manoloana ny tany malalaky ny auditorium Andrianjato fanampiana ny mpianatra marobe izay manombo fahalalana eo anivony ity sampam-pianarana d'Aix ity no tanjona ka alalambe bebe kokoa ny tontolon'ny asa izany. Aingo rakotany rina kolo Fianarantsoa. Tanora eo amin'ny 1,000 alina io no manombo fianarana eo anivon'ny faculté d'Aix Andrianjato Fianarantsoa. Mbola tery raha ny tontolon'ny asa raha eto Fianarantsoa na eto Madagasikara mihitsy no resahana tsy masahana ny tenady akory ny tolotra misy. Anton'izao hetsika izao indrindra ny nanatotosana ny journée de métier mba hisarihana ny tanora hikaroka sy amorona asa ho azy fa tsy hiandry ireo orinasa sy izay tolotra omen'ny fanjakana izay mandalo dingana maro vao tafiditra amin'izany. Androany ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy dia nandeha androany koa zany ny fitsidihana ireo stand. Tanjona dia ny fomba pahafantarana ny mpianatra ny asa izay miandry azy rehefa mivoaka ato amin'ny faculté d'Aix ary zareo. Nampisehoana amin'ny endrika ny telo ny fampisehoana izany amin'ny mpianatra. Ny anankiray dia sous formana conférence na famelabelaran-kevitra, ny anankiray sous formana stand ary ny anankiray orientation professionnelle. Amin'ity hetsika izay ataon'ny d'Aix aty zany dia misy ireo entreprise, misy ireo entité izay manao recrutement, misy ireo izay mandray CV, misy ireo izay mandray stagiaire. Fa tafiditra ao anatin'izao hetsika izao ihany koa moa ny fisian'ny valan-dresaka izay natao indrindra ampahafantarana sy amelombelomana ireo karazana asa marobe izay tsy voatanisa izay tsy takatry ny mpianatra indraindray hoe azony atao fa entina hisarihan'ny saina ihany koa mba tsy hionona fotsiny amin'ny asa izay efa fantatra. Manana tombony araka izany ireo ankizy izay nandrato fianarana eto anivon'ny université n'Andrianjato Fianarantsoa raha ny famaroana izay hetsika nisy teto izay satria dia nisokatra tamin'ny sehatra maro izy ireny ka ahafahan'izy ireo ihany koa mandinika sy misafidy sahady izay lalaka izorany ao aoriana. Tokony roa amin'ny fijeriana akaiky ireo olona miditra sy mivoaka eo anivon'ny fokontany ny tompony andraikitry ny fokontany tsirairay eto amintsika ahafahana misoroka ny tsy fandriam-pahalemana hoy nisy fokontany nanaovana fanadihadiana androany ny tsy fandriam-pahalemana izay miamirongatra hatrany manerana ny nosy. Daniela Minorso. Ankoatra ny fahasahiranana iainan'ny mponina amin'ny andavanandro, manampitrotraka ihany koa amin'izao fotoana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana etsy sy roa. Vokatry izay, ray aman-dreny maro no mitaintaina andro manalina amin'ny an'izy ireo sy ny ankohonany. Tsy mandriam-pahalemana vao eo zao ny nakaty dia nisy olona tratrana nendaka tao tsy olona tao. Dia dia izany tsy mifidy hoe alina na atoandro na maraina fa dia tsy mifidy fotoana intsony. Fa tena mitaintaina na hivoaka ny trano. Mitaintaina mihitsy hoe ahoana re nanaona izy zao miasa dia amin'ny alina re vao tonga dia manodidina ny trano fa tsy matory fa nanaona izany. Tena ilay fiainana amin'izao zany tena sady sarotra, tsy mandriam-pahalemana ny fankatiavana ohatra tsy misy intsony. Amin'izao ohatra mamono koa ny olona ratsy mamono. Raha ilay mandeha amin'ny hariva aloha dia ohatra tsy dia milamina. Indraindray mandeha amin'ny elakelan-trano ohatran'ity zao dia mety maty ny jiro dia matahotahotra ihany raha vao mandeha hariva. Tsy mandeha amin'ny hariva loatra. Tsy dia mandeha amin'ny hariva fa somary vidiana alohaloha daholo ny zavatra rehetra dia amin'ny hariva fa tsy mivoaka intsony.
ho alarineo kely manokana ankilany efa nisy ny fepetra ny raisy ny tompony andraikitry ny fokontany amin'ny alalan'ny fijerena sy fanaramaso akaiky ireo olona mivoaka sy miditra ho aminy isoroana sy afahana mamongotra ireo olon-dratsy dingana izay tokony arany ireo fokontany hafa ahafahana miady amin'ny tsy fandripahalemana raha ny fanazavana. Lareneo kely zany dia efa tafiditra tanatin'ny fokontany manaritra ohatrinanana dia manana voamera fandripahalemana maromaro zay ny lareneo kely eny dia zareo reo no mijery le zavatra olona mivoaka sy miditra sy le mpangalatra sy ny satria hatramin'izao lareneo kely dia firen'ny jola sy olona mienjehana fanjakana rehetra avany amin'ny sisiny avany dia miafina tia lareneo kely io manaramaso foana zany misavany tokantrano satria indraindray zareo ny ambadiky ny cotonné rano no miafina dia savainay zany dia mijery zay miaraka amin'ny vomera fandripahalemana miaraka amin'ny polisy zay indraindray moa lizy aloha zany amin'ny ankapobeny raha zavatra fantatro raha samy mampiasa an'izay zavatra zay fokontany tsirairay avy mila fantatra le olona miditra sy mivoaka dia mira miasa amin'ny vomera fandripahalemana satria zareo reny no mipetraka iny nivony fokontany eny amin'ny toerana eny dia malala an'le olona mivoaka sy miditra zany dia vitsy le resaka sito mahery sy ny fangalarana sy ny anina. Hatreto tsy mbola hita taratra ny paikady mazava no lazain'ny fitondram-panjakana fa petraka eto amin'ny tany sy firenena isoroana ny tsy fandripahalemana raha ny zava-misy manerana ny nosy mirongatra ny mihamazovana indray tatoato ny tsy fandripahalemana ohatra amin'izany trangana fakana kely izay tsy misy fataperana any amin'ny faritra loatra mangoro ny vony olona sy ny vakitrano ary ireo fanindana isan-karazany mateti-piseho manerana ny nosy. Raha malaza ho ampitolova Mahajanga faharoa ny fikasihan-tanana nataona andian'olona maro tamina renim-pianakaviana iray vokatry ny disadisa resaka aditany tao Mantsaborimavo ampitolova niditra hopitaly ilay renim-pianakaviana rehefa nahazo ny fitsaboana sahaza azy. Anja Robert, Kolo Mahajanga. Renim-pianakaviana iray no niaran'ny herisetra nataona andian'olona maromaro no tarihana tompona andraikitra iray avy ao anivon'ny commune Ambonivohitra Mahajanga sy ny tariny. Tranga izay niseho ny tolakandro ny alarobia 7 ny volana martsa teo tao Ampitolova Mantsaborimavo distrika ny Mahajanga faharoa tokony tamin'ny 10:00. Resaka tsindry azo lena amin'ny aditany no ny atomboany ny afara tamin'ny fandatsahan-drà ny tantaran'ny zavatra nanjo azy ilay renim-pianakaviana niaran'ny herisetra. Dia namoaka telefôna namoaka zaho dia andeha angala sary mba oporofo satria zay telo vavy foana zareo efa mampolo fa mandeha roapolo zareo tomobile lehilahy ambehivavy fa zay hono tsy mahazo maka sary dia tonga dia niravany la telefôna tamin'ny tanako tonga dia nikendany zaho dia efa izy nikendana ka iny dia tonga dia lasa jiaby rotsy tamin'ny tendako ravany zareo tapaka dia nivakiny vavako so baibe zao nivakiny vavako nivagnototontry dia nitsiritika li oronako dia iny amin'izay zany mbola nisotona akanjo hoe miaoa ty telefônako fa misy vola agnatin'iny afa ndesiko ny zanako dokotera efa aveo dia tsy nomeny vola 200 € mbola tsy vita takalotra agnatin'ny telefôna io etin'inona zanaka fa tonga dia nandakana ka teto za amin'izay tonga dia nitambokona tonga dia lio jiaby nandeha lio vengabengana be satria zaho angambany mety fa hitoejaza tonga dia boka be lio vengabengana zay moa tsy azonay atao satria izy izy zany tonga dia miteny mihitsy hoe za commissaire afantatra olona ambony prêt-à-po amiko pénitentiaire anareo tsy procureur rahalako zaho tsisy afaka ataonareo nininina mihitsy abigadry anareo za migadry anareo amona anareo za maty anareo ka zany dia petraka anay ampelatanareo manam-pahefana rehetra mba hijery anay amin'ny zavatra mahazo anay zao fa tena marary tompoko marary sady niakatra hopitaly ianao lany volanao very ny taninao bodihan'olona. Manao antsoavo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana mahefa eto Mahajanga sy any amin'ny ministera ireto fianakaviana ireto mba hijery akaiky izao raha izao. Elany dia miantso amin'ny fampiantona ny fikarohana mikasika ireo teknôlôjia ikafarany Elon Musk sy ireo manam-pahaizana maneran-tany amin'izao fotoana. Anton'izany ny loza mitatao izay ateraky ny teknôlôjia amin'ny olombelona. Ireto matianina ireto izay nanao soniny alarobia lasa teo amin'ny fampitsarana mandritry ny enim-bolana ireo fikarohana mikasika ny teknôlôjia avolenta. Fanampanazavana entin'ny fitinokoloana eo amin'ny sariny France 24. Tsy mitafy ny akanjo ny mpamorona i Papa François
ankilan'izay ihany koa tsy miaraka miala sasatra i Barack Obama sy Angela Merkel. Ireo no sary miparitaka ao amin'ny internet ankehitriny kanefa na dinihina tsara azy ireo sarotra ny manavaka azy amin'ny sary tena izy. Ireo karazan-tsarin'olona samihafa izay vitan'ny logiciel avolenta. Ireo sary ireo no manapirofo ny loza ateraky ny firoborobon'ny teknôlôjia. Amin'izao fotoana, manam-pahaizana maro no mangataka ny anatsarana ny fikarohana teknôlôjia vaovao mandritra ny enim-bolana. Isany amin'izany Elon Musk, tompon'ny Twitter, eo ihany koa Steve Wozniak, izay isany namorona ny Apple. Manahy mafy ireto fana manoloana ny firoborobon'ny teknôlôjia izay azo sokajiana loza mitatao ary tsy ho azo fehezina na ho an'ireo namorona azy. Raha ny fanazavan'ny banky amerikanina iray, mahatratratra ny amin'ny 300 tapitrisa ireo very asa raha toa ka mitohy ny firongatry ny teknôlôjia avolenta. Ohatra amin'izany ny any Eropa, efa ireo drone no miasa amin'ny trano fitahirizana entana. Fomba fiasa izay avo roendy ny asa vita mihoatra ny olombelona. Misy ihany koa ireo tranombarotra izay tsy ahitana ireo mpandray olona intsony. Nanjara efa voasolo ny teknôlôjia avokoa ny asa. Ny olombelona ihany no mahay fahefana ny firoborobon'ny teknôlôjia izay mampanahy maro ankehitriny. Dia ndray tompoko lasy tompoko vavy no masaka azo natolotra tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Samy mitombo amin'ny fahasoavana. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.